Miarabantsika rehetra izay tonga soa indray atao tranony ray ry havana, miarabantsika ihany koa any amin'isatokantrano isam-baravarana izay manaraka ity fanompompivavahana ity. Anio alahady 7 ny volana septambra 2024, alahady izay natokan'ny FUBFJKM hitondrana mambavaka ny sampanasa fikarohana sy fandaliana-pinoana FFP. Araka izany dia fandarany imbonana avy amin'ny FFP no arahantsika amin'ity maraina ity. Mibanjina hatrany isika ary mamarana anio ny lohahevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ndia ary iomana isika ry havana malala. Ny salamo 119 andiny voalohany hatramin'ny 10 no iarahantsika mideran'Andriamanitra, ary aorian'izay ny era 120 ny andininy voalohany sy ny andininy 13. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana, ny famondrampo sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aoka hiara-mitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 119 ny andininy voalohany hatramin'ny 10 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia! Ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatserovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova. Nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanafotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeno mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehova ny fiantoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Hivavaka isika.
isaoranay ianao Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy sady rainay indrindra koa. Ianao lay Andriamanitra nitahanay tao amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Isaoranay ianao Andriamanitra fa nomenao tombonandro hahavelomana izahay ka afaka miaona aminao indray ankehitriny. Mangataka aminao ary izahay ray eo, haidino ny fanahinao masina, hanamasina izao fanompoam-pivavahana izao. Haidino ny fanahinao masina ho aty amponay tsiraray avy, mba hampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra, ray mpamonjy anay. Dia androso eo anatrehanao amin'ny fiderana izahay, hanao fifaliana ho anao sy fihirana ho anao izahay. Fa Andriamanitra lehibe ianao, ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Dia azo haim-panahy vaovao tokoa izahay amin'ity fanompoam-pivavahana ity, mba hoentinay mamakivaky ny andavanandrom-piainanay, hitombonay amin'ny finoana hiasanay ny asanao Andriamanitra. Ko atolotra ianao irery ary, ny saotra sy ny dera, ny aja sy ny voninahitra, izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra, ho anao ankehitriny, ho anao mandrakizay mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahan'ny vavaka fifonana no anaovantsika ny hira fanampiny 570, ny 1 sy ny 2. Enoy amin'ny fanajana riavana, raiso ampitiavana, eritrereto lalina ka hakanto avy, izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao. Fa hoy ny Tompo Andriamanitsika, moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, fa tsy ny hialany amin'ny lalany mba ho velona izy. Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nahadiso azy sy ny fahotana izay nataony, ka ho faty tokoa izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velomina ny fanahiny. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny forehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambara tamintsika izany, andeha isika andiny teny, andinika maha olon'Andriamanitra atsika, iaiky ny heloka sy ny fahotana vitatsika. Hivavaka isika. Iendresy Tompo Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, mitandrina ny fanekena sy ny famindrapoan'izay rehetra tianao sy mitandrina ny didinao. Efa nanota taminao izahay, efa niodina taminao izahay, ka indro kosa no ny amin'ny sitraponao tamin'ny manatona anao ankehitriny. Nambaranao tamin'ny sitraponao no hoe, raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinana izay nataony dia tsy ho tsarovana. Ankehitriny Tompo, dia mahatsiaro izahay, fa efa nanota teo anatrehanao, tsy nahatanteraka ny fanekena masina nataonay teto amin'ny altaranao. Meloka eo anatrehanao izahay, ka mangataka aminao, mamela ny elokay, mamindrafo aminay no ny ratsy vitanay, ny tsy fihazonana ny fanekena teo anatrehanao. Mamindrafo Tompo, mamela eloka, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba hataonao tsinitsininy. Mangataka aminao izay Tompo malala, noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy nalatsany teo ambony hazo fijaliana, diovy ny fonay sy ny fieritreretanay,
mba handehananay amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay matiny solo eloko anay teo ambony hazo fijaliana, no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho antsika izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, naneo izany ankira raha teo ihany koa. Raiso amin'ny finoana ny teny soa mahafaly omen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Aoka hitsangana isika. Fa hoy ny soratra masina, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa andao isy ireare, fa asany isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarana aminao hoe, voavela ny elokao no ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Iarahantsika manonona zao ry havana ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijala raha napaka Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevona, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kelo, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.
amen. Petraka ianareo. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy isika izay alitolotry ny sekoly alahady. Hiarivavaka isika tompo. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay io, raha omenao izao fotoana izao indray, ahafahanay mihaino ny hafatra avy aminao. Kotario ny fanahinao masina tompo izao fotoana izao, aoka amin'ny feonao rery ihany no reanay ankehitriny, fa izay feo rehetra tsy avy aminao dia ampanginao avokoa. Sotra tompo, amen. Mifankahazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongavan'ny soa aminao. Joba 2:20, 9:20. Indray maka dia nisy mpaminany mirahalahy izay tena tsy nifankafohy tokoa. Be Masikioty no anarany, ary tena nifampizarany manta sy masaka mihitsy ary izy ireo. Noho ny asa mandraraha izay tsy maintsy nosahanina nefa dia voatery tsy maintsy nisaraka izy ireo. Taty aoriana nefa dia nifankahita tapika izy ireo. Akory moa izany hafaliana satria efa elany tsy niaonana ary dia velona ny resaka. Ka hoy Bema tamin'ny Kioto nanao hoe inona ny vaovao hatramin'izay tsy niaonana izay? Namaly Kioto, izao fahasoavan'ny tompo izao mbola nomeny fahasalamana, ary ankoatr'izay dia hoy Kioto, misaotra ny tompo aloha fa dia mandeha tsara ny orinasany tantanika hatramin'izao Ary dia tsy nisalasala akory Bema ny teny azy ka nanao hoe ary laha izany anie toa lasa mpivavaka be Dia tsy namaly azy Kioto fanangina, ary dia nanohy ny resany ihany Bema ka nanao hoe mahalasa dalany hono le ty raha mivavaka be loatra Dia tsy taitra akory Kioto namaly azy ka nanao hoe diso hevitra lary Bema. Porofoy amiko ara aiza ao amin'ny Baiboly no misy izany tenin'Andriamanitra izany hoy Bema. Namaly Kioto ka nanao hoe ao amin'ny Joba le tia, Joba 2:20, 9:20. Mifankahazara amin'ny tompo ianao dia hiadana, izay no hahatongavany soa aminao. Dia hoy Bema, inona natao amin'izany raha hivavaka aminy? Tsotra letsy ry Bema, mila mino lahy fa misy izy mivavaka aminy isan'andro, mamaky Baiboly arak'izay azo atao ary mankatoy izany. Ary rehefa nisaintsaina teo izy dia hoy izy, misaotra letsy ry Kioto fa lesona tsara azo alainy tahaka tokoa izany. Aiza marina moa no misy izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Baiboly? Dia namaly Kioto nanao hoe ao amin'ny Joba 2:20, 9:20, izay mivaky toy izao. Mifankahazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izay no hahatongavany soa aminao. Mbola hivavaka isika. Misaotra tompo amin'ny teny soa nomenao anay, hoentinay hamakivaky ny androm-piainanay rehetra. Ny anaranao Jesoa, amen. Mbola ataontsika ny hira fa 750, hira fanampy fa 750, 1. Us
an'andriamanitra reriana any voninahitra. Amen. dia ampifaliana trano ry havana ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary anolorana ny raharahany fiangonana voray hovakiana amintsika ny alahady 17 septambra raha tokana ihany ny avany ivelany. Alahady ny sampanasa fikarohana sy fandaliana mpinoana na FFP anio manerana ny sahan'ny FJKM. Ny rakitra fahatelo dia alefa any amin'ny foibe anohanana ny asa. Ny raraha veto antoerana. Anio dia alahady akatoky ny fandraisana, anasana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra amin'ny fanomana panahy. Araky ny fandaminan'ny fiangonana dia anomboka amin'ny volana oktobra ny vokatry ny sampana. Koa ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana, manasantsika anotrina ny vokatra fanaony ny sampana vondrona fototra laika. Izany dia atao ny alahady 4 oktobra eo an-tokotanin'ny fiangonana dia manatena ny fanohanantsika izany asa izany. Ho antsika rehetra kosa izay namandrika ny boky zara fitahiana dia efa afaka maka izany ao ivelany sika ao amin'ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny fikambanana zanatra manandalana. Ny farana anio ry havana ny famerenana ny valopom-bokatra izay fanohanana ireo evanjelistra manerana ny nosy dia miandry antsika ao tokotanim-piangonanao ny tompon'andraikitra amin'izany. Izao kosa dia fiatsoana fanamasinana fanambadiana. Fitononana ampanajana mialoha tiam-petoana ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Randrenaly Lucien Aimé mivady, Rakotoarivo Lucien Ndimby mivady, Razaiarso Clotilde, Ramahery Jaona Ajanirina, Rakotomalala Sylvie. Dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany. Rakotoarivo Kevin Andry Maoly sy Ramahery Jaona Andoniaina. Izany dia atao eto amin'ny FJKM matrano vato faravohitra ny sabotsy 10 oktobra amin'ny 10 maraina. Izao no fiatsoana faharoa. Raha misy mahita ry havana ny tsy fetezan'ny fanamasinana izany fanambadiana izany dia manantona ny mpitandrina izy na mandefa taratasy misy anarana mazava sy sony. Taratasy fisaorana. Ny zanany Radona Ratiarivelo Eli Mianadahavy ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina Andriamampiantsoa mivady, ny firalahin'ny dekona sy ny loholona, ny fikambanana zanadra manandalana, ny farimbona fitsaboana, ny sampana sekolelady ary ny sampaty fahasivy. Miampy ireo mpianakavy finoana rehetra eto amin'ny fitandremana, tonga nankahery sy nampionina tamin'ny fahoriana no ny fodimandriny reny malalanay tompoko vavy Razaiarso Marie Louise, vadina velan'ny tompoko lahy Radona Ratiavelo. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo ary mialatsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Taratasy fisaorana ihany. Ramatoa, Ramamonjy Vololomoangy sy ny zanaka aman-jafiny, fianakaviana manontolo dia maneho fankasitrahana feno ny mpianakavy finoana teto amin'ny fitandremana trano vato faravohitra tamin'ny fampiherezana noho ny fodimandry ny tompoko lahy Ramamonjy Andrianirina Razanampanana. Tolorana fisaorana manokana ny mpitandrina mivady, ny tompo fifaliana, ny sampana fifoazana, ny sampana vokovoko manga ary ny asa alarobia maraina. Andriamanitra fitiavana tompon'ny fahafenona sy fantanterahana rehetra ne ombanareo. Ny amaranantsika ny raharaha kosa ry havana dia rakisaorana izay voaray. Misoratra mivaky toy izao. Eny na dia mandeha mamaky loasa aliko ny fahafatezana zao dia tsy atahotra aho fa ianao no amiko. Rakim-pisaorana no ny nahasitranan'ny tompo ahy tamin'ny arety mandoza. Manolotra vola 7 alina ariary izany avantsika izany atolotra ho tantsoroka ho an'ny mpitandrina tojo fahasairanana noho ny krizy ara-pahasalamana. Mangataka vavaka sy nira FFPM
250 izay ry havana ny rarahantsika dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. fanampin'ny raharahan'andriamanitra amin'ny fifaliana ry havana no isaorantsika rehetra an'andriamanitra fa misokatra miandalana ho antsika ny varavara ny tempoly, ary dia asaina mpitiavana be isika hiakatra ty antranon'andriamanitra aza mahafoya ny fiarahantsika miangona. Manomboka amin'io volana oktobra io zany arak'izay efa voalaza teo dia miverina miandalana amin'ny fiainana andavanandro ny ato am-piangonana, na ny sampana sy ny fikambanana isaky ny andavanandro zany na ny fiaraha-mivavaka isaky ny alahady. Anio ariva dia mbola ivoriny birao am-piangonana ry havana handamina tsara zany fiakarantsika aty antranon'Andriamanitra izany, dia ampitaina amintsika amin'ny tambajora serasera amin'io herinandro io zany fandaminana vaovao anasana tsika mpitiavana hiakatra aty amin'ny tempolo masina izany. Ny faharoa manarakarak'izay dia madivadiva hifarana ny fianarana izay ataon'ny pasteur Yasina ato amin'izay pasteur Yasina izay mpizahadra ra eto amin'ny fiangonantsika, ka hanao ny lahatsoratra famaranana izy amin'ny zoma ho avy zao, zoma 2 oktobra 2024 amin'ny 3:00 manasa antsika rehetra hanotrina sy hanoana azy. Zao no lohatenin'izany lahatsoratra famaranana ataon'ny pasteur Yasina izany: tiavany namanao mihoatra ny tenanao, andrana famakafakana ny Filipianina 2:2 andininy 7:20 mitohy amin'ny 2:2 andininy 7:20. Tiavany namanao mihoatra ny tenanao. Ka dia amin'ny zoma zany 2 oktobra amin'ny 3:00 manasa antsika pasteur Yasina mba hanotrina sy hanoana azy. Dia izay no raharahan'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra voalaza, isika rehetra kosa iomakomana ho amin'ny fiatrehana ny herinandro vaovao, iomana ihany koa amin'ny fiakarana ty amin'ny tempolo masina amin'ny heriny anio. Mitoy ary ny fandaharam-potoanantsika ry havana, irosika izao amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny hera fahaenina sy 200 ny andininy 1 sy 9 hitsangana aorian'izay ny hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Mivavaka isika tompoko. Sotranao izay ry Andriamanitra tomponay eo fa mbola afaka mamaky, miaino ary mianatra ny teninao. Satria ny teninao dia misy soa an'izay matahotra anao, dia izay matahotra eo anatrehanao. Sokafy ny masom-panahinay ary omeo anay ny fanahy masinao.
hatakaranay izay tianao ambara aminay. Ampaherezo izay hitondra ny teninao. Tenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Akamaky ny tenin'ny soratra masina sika riavana ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny. Toroteny 9 ny 9 ka hatramin'ny 17. Toroteny 9 ny 9 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo. Izany rehetra izany dia hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandika ny asa rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Misy andro anapahan'ny olona namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoeran'ny masina ka noadinoina tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisy soa an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisy soa an'ny ratsy fanahy, fa ho toy ny aloka izy ka tsy aharitrela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Filazantsara ny Marka, ny soratan'ny Marka, toko 12. Marka toko 12, ny 1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe misy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famihazana ary nanao tilikambo ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia lasa nakany an-tany-kafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy hakany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatra ny tanim-boaloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro koa no nirahany, fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia ny zanan'lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka. Ka ahoana no ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka homeny olon-kafa ny tanim-boaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tenany nolazainy tamin'izany fanoharana izany, dia nandaon'i Jesosy ny olona ka lasa. Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty, toko voalohany 1:5 ka hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsia, izay nivilian'ny sasany ka nania ho amin'ny tarifanaony izy. Dia olona izay teo mpampiana-dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay tompony.
nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona anaraka izay antony ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpanjika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpanao ray sy ny mpanompo reny, ny mpanompo olona toy ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny tianitsy ho toa, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voanahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidika. Ray Masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ndia hitsangany sika hanao ny hira manaraka dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Ipetraka ny fiangonana. Mbola ampitombona aminareo ny avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Misy hatrany avana ny olona izay manao fisaintsainana ny amin'ny antom-pisiny izao rehetra izao sy ny anton'ity fiainana eto amin'ity tany ity. Fanontaniana matetika miverimberina amin'izany ny hoe inona marina no tena antom-pisiko. Ka teo amin'ny tantara dia anisan'izay nitady valiny izany fanontaniana izany ny mpanoatra ny boky ny mpitoroteny. Ka ao anatin'io boky ny mpitoroteny io no amelabelarany fodi-kevitra maromaro izay mifandray indrindra amin'izany fisiana izany. Ary resahany eo koa ny amin'ny fotoana ny asa izay ataon'ny olona, ny fahafatesana, ary indrindraindrindra ny fifandraisan'ny olona amin'ny samy olona ka ampisongadina amin'ny sokajy roa lehibe dia ny endry sy ny adala. Ary ny fehiteteny faran'ny mpitoroteny moa raha nanao ny boky ny teny hoe mandalo sy melona ny ety na ny olona na ny fisainana ary tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. Anderavana ny 120 amin'izany boky ny mpitoroteny izay nivakiana tamintsika teo izany eo amin'ny mpitoroteny fahavalo. Ny 120 manao hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamaliana ny ratsy atao dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Izany no angalantsika ny afatra amin'ity anio ity. Manambara fa mitoetra amin'ny faratsiana mandrakariva ny olona eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Manararoatra, miazakazaka amin'ny fanaovan-dratsy ny olona amin'izany fiarahamonina misy azy izany. Ny loha hevitra izay ho mpanjintsika sy ho resantsika amin'ny alalan'izao toroteny izao dia ny hoe miasa amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ka mihevera ny farany. Miasa amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ka mihevera ny farany, fa misy fotoana ny famalian'Andriamanitra. Ny famalian'Andriamanitra tokoa no lazaina eto, ary hoy ny mpitoroteny hoe tsy tanterahana vetivety izany famaliana ny ratsy atao izany.
Ary mampiseho tokoa izany fa tsy ny fahamaron'ny ratsy atao na ny tsara atao isan'andro no hamaritra ny fihetsikaandriamanitra amaly izany eo amin'ny olona. Fa ny zavatra ny ainan'ny olona tamin'ny fotoan'andro mantsy dia ny hoe afaka mamaly ny ratsy atao aminy izy. Ny maso ozy izy solomy maso, ka raha toa ka nanaovana ratsy aho tsy maintsy mamaly zao dia zao. Tsy miandry ela zany, afaka mamaly aho satria nanaovany ratsy. Amin'ny maha-olombelona tokoa dia izay ny zava-misy. Inona re ny fomba ataoko amaliko any anina tamin'ny ratsy nataony dia ohatr'izay ny fisainan'ny olombelona. Fa ny n'Andriamanitra tsy mitovy amin'izany, fa tsy midika, tsy firarahina, na koa hoe Andriamanitra miraviravin-tanana manoloana ny ratsy ataon'ny olona. Raha toa izy tsy mamaly avy hatrany izany ratsy ataon'ny olona izany, fa hitany avokoa ny ataon'ny olona amin'ny fotoana rehetra, na ny ratsy na ny tsara, satria izy dia mitoetra amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, ary indrindra ao amin'ny sainan'ny olona rehetra Andriamanitra, ka tsy misy miafina aminy izany izay ataon'ny olona. Ary misy antony lehibe matoa Andriamanitra tsy mbola mamaly ny ratsy ataon'ny olona. Izany ny atao famindram-po, ny fiheverana, ny mbola sy ny fiovana sy ny fibebahana eo amin'ny olona no mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly avy hatrany ny ratsy ataony, manome fotoana hiovana, satria tia ny hiverina amin'ilay endrika sy fahatsarana izay namoronany azy tao amin'ny sahedena ny olona. Raha tsaroantsika dia rehefa navita ny asany Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra, namorona ny olombelona dia hoy izy tsara izany. Ka izay fahatsarana izany no tian'Andriamanitra hiverenan'ny olona mialohan'ny hamalihany ny zavatra nataony. Nefa ry havana, ny zavatra hitantsika ary manamarina izany moa ny vaky teny izay natao teo tao amin'ny Marka 12:20, ny amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy mampiseho ny sarin'ny famalian'Andriamanitra amin'ny fotoanany izay tsy eo no eo. Raha verenina tantaraina kely le fanoharana dia rehefa vita n'ilay tompon'ny tanim-boalobo ka tsara ny toerana, nisy fiadanana, nisy filaminana, azo velomana tsara dia natsoiny ny olona hiasa izany tany izany, dia lasa izy. Marika ny fahatokian'Andriamanitra izany. Ka rehefa lasa izy dia nihevitra fa tonga ny fotoana hitadiavana vokatra amin'ireto mpiasa ireto. Dia fantatsika tsara ny tantara fa rehefa nalefa ny iraka dia zava-doza ny seho, fa kapoka, fanalam-baraka, famonoana, fanaratsiana ireo izay nirahan'Andriamanitra hitady vokatra amin'ny mpiasa no setrin'izany. Nivadika tamin'ny fitokisana izay napetraka taminy ireto olona ireto. Zava-doza izany ry havana. Kanefa inona ny zavatra nisy? Tsy mbola namaly Andriamanitra, na dia efa noratraina, novonoana, natao tamin'ny zavatra rehetra tsy mahamendrika azy ny hira, dia mbola tsy namaly. Izy fiona nataony? Mbola nalefa ndray ilay zanany malala, fa hoy izy mantsy hoe hanaja azy angamby izy. Izay fanajana izay no tadiavin'Andriamanitra tao amin'ilay oloreto, ilay kely indrindra tao aminy. Midika izany fa mbola mahatoky, mbola miandry Andriamanitra ho an'ireto olona maneho faharatsiana lalina amin'ireto. Ry havana malala, isika izao mbola ao anatin'ny fotoana izay verina fa mbola tsy famalian'Andriamanitra avy hatrany ny ratsy atao. Mbola ao anatin'ny fotoana hiandrasan'Andriamanitra hiovana. Ka misy nenina avy eo amin'ny olona, misy fahatsiarovan-tena avy eo amin'ny olona amin'ny ratsy ataony. Izany no andrasan'Andriamanitra.
fa ho avy ny fotoana izay iverenany isehoany ny fitsarana ambaran'ny soratra masina moa zany hoe eskatolozia izay iveren'Andriamanitra amin'ny heriny hitsarana ny olona tamin'ny nataony rehetra ka tsisy afa-miala amin'izany na iza na iza. Ho avy zany fotoana izany ka izao toriteny ny fampianarana rentsika irendrehetreny dia fanairana ary fitaomana ho amin'ny fiovana avokoa fa tsy sitrak'Andriamanitra tokoa ry havana ny afatesany ratsy fanahy. Sitrak'Andriamanitra raha voaka ny olona indray ilay fahatsarana izay efa napetrak'Andriamanitra tao anatiny fa tsy ho resin'ny faratsiny izy, tsy ho resin'ny aiay sy ny fialonana eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiarahamonina fa miandry Andriamanitra, miandry ny olona izy matoa hoe satria tsy tanterahina vetivety ny famalinany ratsy atao. Fa raha tantion ka zao dia zao Andriamanitra mamaly ny olona rehetra amin'ny ratsy ataony. Ahoana reny zavatra izy? Ny olona mitoetra amin'ny faratsiana. Inona ny zavatra mety hitranga raha iny tokoa Andriamanitra fa tapa-kevitra fa hamaly ny faratsian'ny olona. Ny fanoharana moa tena nahitantsika tsara fa nandringana ireo olon-dratsy ireo Andriamanitra ary nomeny olo-kafa ny tany. Izany hoe azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mandringana ny ratsy fanahy kanefa mbola tsy ataon'izany fa miandry izy, miandry ny ahita ilay fahatsarana ao anatin'ny olona. Ka izany indrindra no mahatonga ny soratra masina mitaonantsika hoe ny tsara no ifikiry fatratra ka tsahary ny ratsy. Zany manko no hevitra finosin'ny tapany faharoa amin'ny teny 1:20 ty hoe dia izany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy satria nahoana tsy mamaly eo Andriamanitra. Ary midikany hoe tsy mamaly eo Andriamanitra dia lasa mahatonga ny olona mihevitra fa tsy misy izy ka tsy mamaly izy koa misy ve. Zany ny fieritreretan'ny olona. Matoa Andriamanitra tsy mamaly eo tsy misy rangazany Andriamanitra zany. Ary fahadiso-kevitra lehibe izay iainany maro zany. Izay no mahatonga ny olona mihazakazaka manao ratsy. Ka Andriamanitra ary tsy misy kosa aloha hoe mangalatra ihany. Ka Andriamanitra ary ve tsy mamaly ekeny zany ty adalana ataoko ty matoa izy tsy mamaly. Izay ny fahadiso-kevitra iainan'ny olona. Manao an'Andriamanitra tsy misy ka manararaotra manao ratsy. Miariareto fa ny tsy finoana izay mandrakotra ny fon'ny olona ka manamaizina ny fisainany sy ny fijeriny manontolo dia izany fiheverana hoe tsy misy Andriamanitra zany. Dia aloany ary mandany ny fotoanany, mandany ny ainy, ary indrindra mandany ny vola aman-karenany mampanjaka ny faratsiana eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Satria nahoana? Tsy mamaly Andriamanitra. Ny ratsy moa ry havana raha atao amin'ny fahamaritana tsotra dia hoe ny izay ataon'ny olona ka manimba ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy manimba ny fifandraisany amin'ny namany. Izay ny atao hoe ratsy. Ka anjarantsika izany mieritreritra inona tokoa moa izany ny ratsy ataoko. Fa misy mihevitra fa tsy manao ratsy satria tsy mamono olona. Misy mihevitra fa tsy manao ratsy satria mivavaka. Mivavaka izy, makaty am-piangonana izy, kanefa tsy mino an'Andriamanitra izy hoe afaka mamaly ny ratsy ataony. Toy izany nataony Satana rehefa namitaka ny Adama sy Eva izy. Ary vokatra izany fitaka izany izay fantatsika tsara fa nandaitra dia simba ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra ary na izy samy izy aza toa lasa ny fametsiny, lasa ny tsy ny fampahatoky intsony satria efa simba ny fifandraisana. Izany ny zavatra nena amin'ny mpanoratra ity bokin'ny mpitoroteny ity. Fa teo amin'ny fiarahamonina ny mamaika ny olona dia ny anandratra ny fahadalàna sy ny hafa. Izay adala indrindra no toa mendrika. Fa ny olon-kendry toa adino.
tsy raharahiana kory hoe misy fahendrena izany. Ny antony zany dia zao hoe lay fiheverana fa tsy misy Andriamanitra. Ilay fahatapahan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny fahadalàna no indraindraina. Tsy norarahiana satria tsy namaika intsony ny hitady fahendrena na izany hoe anao ny marina izany. Tsy mamaika ny olona tamin'ny andro mpitoro teny intsony zany, fa ny kolikoly, fisolokiana, ny fivarotan'olona, ny ratsy rehetra natao. Dia niavaka tamin'ny adalàna zany ny olona, niavaka tamin'ny faharatsiana, ary tena nitokafana ny te-hafana ary nankalazaina tsy misy fiafarana ny fahadalan'ny olona. Eny fa na dia manohatra an'Andriamanitra sy ny lamima izay napetrany azy, adino Andriamanitra. Hoy Jesosy amin'ny Marka 12 teo ihany, nanontany izy an'ireto mpisorona hoe ary tsy mbola novakianareo ve ny soratra masina? Ary tsy mbola novakianareo ve ny soratra masina? Fanontaniana mamperitreritra zany ry havana, tena mamperitreritra satria nahoana? Ny olona izay heverina fa efa miaina an'izany no tratran'ilay fanontaniana. Ny mpisorona izany ne ka ao an-tranon'Andriamanitra ny androm-piainany. Ny mpisorona izany ne ka olona mampifandray ny mpanota amin'Andriamanitra masina. Koa nahoana mbola metrahana fanontaniana hoe angatsy novakianareo ny soratra masina? Fa angaty koa tsy mamaky soratra masina ny mpisorona. Ary mety tsy mamaky soratra masina ny mpisorona, matoa tsy malala fa i Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra ny rahiny hitondra ny famonjena. Io ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo, ilay teny tonga nofo, izay tsy fantatry ny mpisorona akory. Ary mampieritreritra izany satria diso ny olona ry havana, diso ny olona satria tsy mamaky ny soratra masina, tsy miaina ny soratra masina. Ary na mamaky ny soratra masina aza tsy mankatoa sady tsy mahalala ny dikany, satria nahoana? Izay metimety ihany ny vakiana, izay ohatra mandondona ny fo, matsirotsiro amin'ny sofina, izay ihany ny vakianao. Fa ankoatran'izay aleo aloha tsy atao zava-dehibe. Ny sasany ary azo natao ny nanala an'ireo soratra teny sasany amin'ny soratra masina, mety ohatr'izay angamba sy ny tevin'ny Baibolina. Fa ariarin'ny Kristy eto fa ao amin'ny soratra masina io ihany, na ny testameta taloha na ny testameta vaovao no ahalalana ny momba azy. Ao amin'ny soratra masina no amatarana ny maizy azy an'Andriamanitra sy ny maizy azy an'i Kristy, ka tokony ho vakiana ny soratra masina amin'izany. Ry havana malala, angamba tsy zava-baovao amintsika intsony fa efa mariky ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao ny faharatsian'ny olombelona, manindrahindra ny nofo, ny filany, manohatra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Fa efa mahazo vahana ny tsy finoana. Eny, fa na dia ny kristianina aza dia tsara an'izany, manjary tsy mino, manjary tsy mpakatao an'Andriamanitra. Ary hita amin'izany fa tsy miaina ny tenin'Andriamanitra ny maro. Betsaka ny toroteny sy fampianarana efa re, fa ny vokany izay andrasana tsy araka izany. Misy aza moa ny lasa mivadika, tsy mivavaka intsony, satria resiny ratsy izy. Asana mba efa renao ry havana ny amin'ireo firenena lehibe any ampitan-dranomasina, matanjaka ireny, fa efa miseho ariariny fa azo ataony manompo ny Satana, atsanga ny fiangonana ho an'ny Satana. Pirofo izany fa tena efa miazakazaka amin'ny fampanjakana ny ratsy tokoa ny olona ankehitriny. Fotoana izao ry havana, fotoana mety hampitsaharana ny fikirizana amin'ny ratsy iainantsika. Ampy izay ny fanekenao anao ny ratsy. Ekeo kosa ny ala amin'ny ratsy ka hiezaka amin'ny tsara, dia ny aneo ny finoanao. Fa izany ny atao hoe miasa amin'ny fahatahoran'Andriamanitra dia izay mino fa misy Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra ka manana fo madio sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mihatsara velatsia. Aoka iainan'ny fanetretena toy izay nampianarin'i Kristy isika. Fa izany no andrasana amin'ny mino, fo madio, fieritreretana tsara izay ifandraisana amin'Andriamanitra sy ny namana ary ny mpiara-mivavaka.
tsy mipiara-mivavaka ihany nefa fa mipiara-miasa ny fianakaviana koa mahay zariavana mifamela ely. Aleo angamba aho tsy tanisa intsony ny faratsiny zao tontolo zao fa itsika miara-mahalala fa izao miasa amin'ny fahatahorin'Andriamanitra fa misy izy ary miasa amin'ny fotoana amalin'ny ratsy ataon'ny olona. Fa hoana kosa ary ny amintsika mpino mataotra an'Andriamanitra tokoa ve isika fa tsarovy ry havana fa fatany ny fitsangatsangana ataon'ny olona mahatamana azy io. Hitany ny olona mandeha miloka sy miliba any amin'ny toerana maro samihafa any saingy tsy taterahana vetivety tokoa mantsy ny fahamalinany ratsy atao. Dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Ry havana malala, feny izany toroteny izany. Andriamanitra dia mamaly ny ratsy ataon'ny olona amin'ny fotoany satria mijery sy mahita ny olona rehetra izy. Hoy izy ao amin'ny obolana 5:13 ny mason'i Jehova amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Koa ny tsara no ikirizo ka atsaharo ny fanao ratsy rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiatana. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotranao zahay no ny afatry ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotranao zahay fa be famindram-po ianao, be fandeferana ianao, ka mbola miala nenina aminay, tsy mamaly anay avy hatrany, fa miandry ny fiovanay. Tompo ovay ny fonay mba ho mora narina, toy ny any zazakely tsotra sady marina. Irinay ny teninao hiasa mahery ao anatinay, mba hananonay faharetana amin'ny fahatahorananao, hanao ny marina, hanao ny tsara, na dia maro aza ny zava-poana sy ny zava-dratsy manjaka eo amin'ny fiarahamonina misy anay ankehitriny. Misaotranao koa izay Andriamanitro, fa noho ny famindram-ponao maharitra mandrakizay, dia sokafanao anay ny varavaran'ny tempolinao masina mba hidirana izay navotanao. Ka aoka izahay ho faly ramandria hoe andeha isika ao an-tranon'i Jehova. Ko apetraka eo am-pelantananao raha eo ambany fiarovanao, ny fiverenanay aty an-tranonao. Arovo zahay amin'ny fakapanahan'ny fahalainana, arovo zahay amin'ny ty arety mandoza Covid-19 izay mbola tsy afaka tanteraka ity, ka dia mahatoky ny fitantananao sy ny fiarovanao izahay. Mangataka aminao zahay Tompo, ny tahinao anay tsiraray avy, ny ankohonana sy ny fianakaviana, ny tahinao ireo havanay, any amin'ny faritra, any ampitan-dranomasina, ny fahasoavanao ampimizarany, no hitahinao sy arovanao anay, ary anaraka anay rehetra mandrihitra ny androm-piainanay manontolo. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonanao, ny FJKM, miaingatra ny mifoloa, ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ny eo anivon'ny synodam-paritany, ny isam-pitandremana, ny kristianina manontolo tsy hakanavaka. Tsy miafina aminao Andriamanitro ny fitsapana izay nolalovan'ny fiangonana, kanefa ankehitriny mangataka ny herin'ny fanahinao masina izahay ho an'ny kristianina manontolo sy ny tompon'andraikitra tsiraray avy, mba ho ampahirezinao amin'ny finoana, iaina amin'ny fahatokinanao ary roso ho amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity izay efa apetraka mandrakariva eo am-pelantananao Andriamanitra, mba ho vonjenao, ho asoavinao ary amirapiratra eto amin'ity firenena ity ny filazantsaranao. Dia izany ary no vavaka izay asandratray, sitraka indrindra rafaranana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, meo anay ny anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana ny fotoana isika riavana malala, ny hera fahafito amby 700, andeny ny voalohany sy ny fahatelo, dia ho apetraka ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika. Oh
ho tanteraka aminao anie izao tsodranomasina tononona amin'ny anaran'ny tompo izao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mily anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.